Jesu, 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 Jesu. Efa mitona amin'i Jesosy Kristy anio fa efatra aogositra. Azon'ny tanako ary miaraha mandeha amiko an'io tontolo andro, hiara-makafy ny fafinaretana sy hiara-miatrika ny fahasahiranana hoentina isika. Aoka ianao hitily tsara izay rehetra no maniko anao ny akaton'ny manodidina, ny tsiodrivotra dia mamelombelona, ny toerana ny miafina milamindamy mazonao akana aina rehefa injay vizany ianao ary ny zavatra maro samihafa koa. Sady mpitaridalana anao ano mpiaradia mahatoky koa. Fantatro ny ampandalana rehetra alehanao mandra-pahatonga any an-danitra. Tsy ilainao no misafidy amin'ny fahazahoana mijanona miaraka amiko sy ny ao anatin'ny lalaka-le. Izao no lalana. No hoe mijanona eo akaiko dia midika fa ao anatin'ny lalaka-le. Ka rehefa atodika ao aty amiko ny eritreritrao dia afaka mitarika anao aza mitebiteby amin'izay ho hitanao etsy amin'ny sampanan-dalana, mifalia amin'ny maheo sy amin'ny fiarantsika. Jaona 2:4 ny 9:5. O Jesosy taminy, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Kolosianina 2:4 ny 9:2. Mareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana. Amen.